Van'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fanifasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fanifasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Faly manolotro fiarabagna sy firarensoa ao antsika jiaby izay mitandregny sy magnaraka trany ny onjam-peo ny radio Faniry Marie amin'izao fotoana zao naizany toerana misy atsika. Mitohy-hatrany ny fandalinantsika ny finoantsika sy ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity onjam-peontsika ity. Izao vanim-potoana tsotra izao tokoa no fotoana andalinantsika sy iainantsika ny finoantsika mba ahafahantsika mampitrotro mandrakariva ny finoana sy ny fiainana andavanandro sy mitory ary maneho amin'ny fiainantsika andavanandro fa vavolombelon'i Kristy tokoa isika. Amin'ity alahady tsotra fa 7 mandavantaona ity dia omeny eglizy loahevitra atsika dia ny hoe i Jesoa be fitiavana sy malemy fanahy. Hoenontsika sy horaisintsika ampinoana sy ampitiavana ary ireo vakiteny masina omeny eglizy antsika amin'ity alahady tsotra fa 7 mandavantaona taona A 2024 ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany. Boky ny Zakaria ampaminany. Hoy ny Tompo hoe mifalia amin'ny hafaliana lehibe ry zanaka vavin'ny Siona. Manaova feo firavoravoana ry zanaka vavin'ny Jerusalema. Fa indro ny mpanjakanao avy aty aminao. Marina izy sady arovan'Andriamanitra. Manetry tena mitaingina aponja dia aponja tanora, zanaka aponja vavy. Ho foanako tsy hisy ny kalesy fiadiana any Efraima, mba amin'ny soavaly ao Jerusalema, ary ho potehina ny tsipika fiadiana. Hilaza fiadanana amin'ny firenena izy, ny fanjakany dia hahatratrany hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny faran'ny tany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ny Andriamanitra. Come, soldier!
isanamrovaky ary tonga ilerany anaranao amy tana tsy misy vetra amy tana tsy misy vetra ayo anome anay any Jesosy anakao ianao ka misaotra anome anay any Jesosy anakao ianao ka misaotra lehibe izy tompona iavo indrindra itaretina nialebekonya anamisamisanakori itaranaka maro sy amitami amanapony asanao ary tode itorisy ankalazy anareo asanao mahery anareo asanao mahery ayo anome anay any Jesosy anakao ianao ka misaotra anome anay any Jesosy anakao ianao ka misaotra ayo anome anay any Jesosy anakao ianao ka misaotra anome anay any Jesosy anakao ianao ka misaotra. vaky teny masina faharoa taratasy sy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina avana, ianareo dia tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Raha mitoetra ao anatinareo koa ny fanahin'Andriamanitra. Raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy an'i Kristy izy. Ary raha ny fanahy izay nanangana ny Jesosy ho velona no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy koa no amelona ny vatanareo mety maty. Noho ny fanahy izay mitoetra ao aminareo. Ho amin'izany ry kristianina avana, tsy pitrosa amin'ny nofo isika ka ho velona ara-nofo. Satria raha velona ara-nofo ianareo dia ho faty, fa raha vonoinareo amin'ny fanahy ny asan'ny nofo dia ho velona ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ny Andriamanitra. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavana. Alleluia, teny fitiavana, sady famonjeny, sy fanambarana. Alleluia, teny fitiavana, sady famonjeny, sy fanambarana. Teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavana. Ombatsika mianakavany eny Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina nosoratany masinda Matio, voninahitraneo anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany i Jesosy nyteny nanao hoe, misaotra anao aho raiko tompony lanitra sy ny tany, fa nanavina ny hevitrao tamin'ny endry sy ny besena ianao ary nagnambara azy tamin'ny tropo kosa. Eny, misaotra anao aho raiko fa izany ny sitraponao. Efa nomeny raika ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka, sy izay tiany zanaka anehoana azy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy vesaram-pijaliana, fa namevina nareo aho. Into ny diogako ary mianara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho, dia hita fiadanana ao amin'ny fanahinareo ianareo, fa mora intona ny diogako ary mevana ny didiko. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavana. Alleluia, teny
izany ary ny teniny tompo de raneo anao ry Kristy. Kristianina afa malala manomboka volana vaovao isika, volana Jolay. Tsy afenina fa na dia eo aza miezaka maro ataon'ny mpitondra izay isorana azy ireo izany, dia tsy afenina arak'izay voalaza zay sy mbola mahita ny mazava irina anenika ny fiainana ka ahitana fivelarana ny zava-misy ankehitriny. Tena mandalo krizy sika, izao indrindra no ilaina ny fifarombonana sy ny firaisan-kina. Tandremo isika araka ny averimberitsika matetika diso ady atrehana sika sy ny olona naoviana no iadivana fa ny ratsy mikiky sy manapotika ny fiainana. Izany indrindra no anaovasika sinody mba hametrahasika eto amin'ny dioseze rafitra andresena ny rasy ka hitondra atsika amin'ny fivelarana ny maha-olona manontolo sy ny olona rehetra. Ka izany ihany koa no mahatonga ny firenena manatanteraka fikaonandoam-pirenena ametrahana rafitra vaovao araka ny fanoharana nataon'i Jesoa sy sara raha sy ny hoditra tranainy no ametrahana divay vaovao. Izany hoe sy ampy ny olona vaovao fa sy maintsy misy rafitra vaovao ihany koa ahafahana mametraka ny vina izay irosoana lalindalina tokoa. Mila dinika lalina miainga avy any amin'ny fototra izany rehetra izany mba tsy ho hisy tahaka n'ireo tolona teo taloha izay fandrombana fosiny zao ny fitondrana capture de l'État. Ka izany no anetanana atsika jiaby fa indrindra ianareo tanora irosaka lalindalina koa mba sorava indray ny fanantenana amin'ny alalan'ny fandrombana ny fitondrana. Mbola ao anatin'ny ady mafy zany tsika zao, koa noho izany aoka sy ravoravo-tanana fa mila mikatroka toizasika trany ary indrindrindrindra amafisitsika ny vavaka ary maheriny ny vavaka. Ary ao anatin'izany rehetra izany ihany koa no anatanterahana eto anivon'ny dioseze ny fanjava saserdotaly ivorian'ireo pretra ka hoentisika mbavaka satria ny dinika ataon'izy ireo dia anatsarana indrindrindrindra ny pastoraly sy ny fitantanana isan-karazany eto anivon'ny dioseze mba ahafahana manompo ny vahoakan'Andriamanitra araka ny sitrak'Andriamanitra. Ry kristianina havana, araka ny voalaza sika tamin'ny alahady lasa teo dia isaky ny alahady mandritra an'izao vaninandro mandavataona zao dia manolotra toetra anankiray antsika ny eglizy amin'ny alalan'ireo vakiteny izay enoisika isaky ny alahady. Ka ireny toetra anankiray amin'ny Jesoa ireny no alalintsika sy ezahsika ivelomana ka mba hahatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'olona, OEOV missionnaire, tabernakla velona, manorina eglizy tranon'Andriamanitra, ilay tranoben'Andriamanitra izay kady hopotika sy robaka ka isika no antsoina ho taranaka manorina azy ka zary mpanorina lanitra vao sy tany vao sika araky ny hira fanao sika mba sy ho hirahira tsonyny fa mba anteraka ny fiainansika. Ry kristianina havana, ny fanaova soa, ny fandraisana ny vahiny, ny fandraisana ny hafa no nalalintsika tamin'ny alahady fa 13 mandavataona teo araky ny voalazasika zay mba hahatonga sika ho Kristy eo anivon'ny mpiarabelona amintsika, hahatonga sika ho fanasina sy fahazavana amin'ireo manodidina sika fa indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra de sarotra izao. Noho isika tabernakla velona tokoa dia diditsika no mizara ny fahasoavana amin'ny alalan'ny fifarombonana sy ny firaisan-kina ansoisika hoe solidarité. Ka amin'izao lahady 14 amin'izao kosa mandavataona dia toetra anankiray ao amin'ny Jesoa indray ary no ianarasika ary ilifosasoka iainansika desina fa
i Jesosy misy no mianso azy mba iombona aminy ka mahatonga azy milaza hoe mankanesa ty amiko ianareo zay manana enta mavesatra fa anamaivana anareo aho ary sy misy malalany ray afa-tsy ny zanaka anamaivana anareo entony ziokako ary menara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho dia hita fiadanany anareo. Ao anatin'izay tenin'i Jesosy zay dia maromaro ny toetra tsara zay azo asongatina ka ivelomantsika n'izay maha-kristianina sika izay. Teny nanentana antsika tamin'ny fankalazana ny fomasin'i Jesosy tamin'ny volana lasa iny, volana jiona, ireo teny voalaza sika ireo. Indrindra moa maro amin'izao andro zao ny asa loasika ny ady zay nateraky zao krisy zao, maro aza ny ki very fanahy mbola velona mianso asika ary Jesosy araka izany norenesika zany mba anatona azy maniraka ihany koa izy mba ho Kristy mpiarabelona amin'olona isika ka isika izao zany no manao manatanteraka n'io tenin'io noho izany no sy maintsy ananasika ary ireo toetra voalaza ireo no sy maintsy toetra sika ry kristianina havana. Izany koa no averimberitsika raha teo koa isaky ny manao fanokana tena amin'ny fomasin'i Jesosy isika ry Jesosy malemy fanahy sy manetry tena ao-po ataovy manahaka ny fonao fonay ka izay indrindra no ahafahantsika mandray ny olona ary milaza amin'ny olona hoe mankanesa ty aminay, zany hoe ao amin'ny Jesosy mba ahafahantsika anamaivana ny vesatra zay ienan'olona. Sy maintsy mianatra ny fony Jesosy zany tsika mba ho Kristy mpiarabelona amin'olona. Raha fitinina zany ny afatra amin'izao lahady 14 amby mandavataona zao dia isika izao no sy maintsy zary fony Jesosy eo anivon'ny mpiarabelona zay tsy afenina fa miatrika zavatra maro ary manahirana amin'izao fotoana zao. Ny fony Jesosy zay naratra ny baby ny fahotansika na de sy nanota aza Jesosy araky ny averimberisika, izay fony Jesosy zay ny sy maintsy foananasika. Izany toetra ny Jesosy malemy fanahy sy manetry tena ao am-po izany no ahafantaran'ny olona ny Kristy ka izay koa ho an'izay mpanaradia azy no tsy maintsy ho toetrany eo amin'ny manodidina mba ahatonga ny olona alalan'ny Kristy ka anatona sy misalasala an'ny Kristy izay nilaza hoe mankanesa ty amiko ianareo izay manana enta mavesatra, manasa sy manentana ny olona anatona ny Kristy tokoa ary nisika ka ahafahan'ny olona izay mavesatra entana ho amevan'ny Kristy ary anjarasika zany satria ny fosika efa maneho an'izay Jesosy malemy fanahy sy manetry tena izay anampin'ny olona anatona an' Jesosy. Ho indrindra manko i Masinday François de Sales sy amin'ny alalan'ny vinaigre naovinanaovina no aza hosika lalitra manodidina antsika, zany hoe ny mety hanapotika asika tahaka ny lalitra fa amin'ny alalan'ny titely no entina hitaritana an'ireo zay mitady efa very fanahy efa potika amin'ny fiainany ka amin'ny alalan'ny antely no hitaritasika an'izay sahirana ka sinina zay antely voalazany ny Masinday François de Sales eto fa zany hoe ny fosika fony Jesosy ka izay indrindra no ambarany Zakaria mpaminany amin'ny vakiteny voalohany, faly ny olona satria tonga lay afatra hitondra fahasoavana azy ireo ka sy izay olay afatra hitondra fahasoavana azy ireo fa isika ihany. Raha toizana zany ny dinga de sy maintsy manao marina ihany koa isika satria ny fiainasika zany tsy maintsy fiainana anaka ny Kristy, tsy nikobaka ambava zany no andresena lahatra ny olona fa ny fiainasika ary ny atao anatin'ny fahamarinana no asarika ny olona araky ny teny mazatra verimberisika matetika, ny teny manaitra fa ny atao no mahasarika. Tsy ho takatra ny saisika zany dingana sy maintsy ataosika zany ary mety vesatra ho asika azy raha
amin'ny sainan'izao tontolo zao nandaniasika azy sy amin'ny alalan'ny fahezasika ara-saina no entisika andresena lahatra an'ireo manodidina asika izany na koa amin'ny fomba maro ety ivelany fa amin'ny alalan'ny fiainasika anatin'ny fahatsorana anatin'ny fanetretena tahaka ny fiainan'ny Kristy. Izany no mahatonga an'i Jesosy ary kristianina havana ao amin'ny evanjely mitodika amin'ny ray ka sy nisalasala nanambara hoe misaotra anao ao raiko tompon'ny lanitra sy ny tany fa nanafina ny hevitrao tamin'ny endry sy ny besaina ianao ary nanambara azy amin'ny sopo kosa eny misaotra anao ao raiko fa izany ny sitraponao. Ry kristianina havana sy Andriamanitra no manafina ny tsiambaratelony amin'ireo izay mihevitra ny tena no besaina manam-pahaizana fa noho izy ireo rakotra ny fony izy ireo ka sy fo mitempo ny fanetretena sy ny fahatsorana fa rakotra ny masony donto ny sofony matetika koa voafitaka isika kalavo ao anatin'izany fakapanahy sy ny fandringan'ny demodely pirateo isika tamin'ny alahady lasa teo ka noho izany ry kristianina havana mila miova tokoa ny fosika iova ny fosika raha mahay miaino any Jesosy isika ary zay no dingana sy mainsy ataosika ary zay no ezaka ataosika amin'izao synode izao raha miona amin'ny fony Jesosy isika de fataro araky ny voalazan'ny Papa François izay miona marina amin'ny Jesosy de sy mainsy miova ary mampiova ny hafa sy ny manodidina azy. Ry kristianina havana fa indrindra ianareo tanora mitodika aminareo aho amin'izao andro sarotra zao matroka tokoa ny hoavy raha mijery ny zava-misy sika maro ny repère atolotra izao tontolo zao repère sy izy nefa ka mitondra anekady fa indrindra moa ity intelligence artificielle zay fa irata-saina vokatry ny saisika olombelona ihany ka mandrora misy lany ary mety aza mamony tena isika noho ny fanarana azy mahavery ka okary sika andray an'i Jesosy aoka isafidy any Jerusalema isika fa aza mifidy ny Babel zay mitondra sika any amin'ny fahaverezana ka aoka atoky an'i Jesosy isika izy no lalana sy ny fahamarinana ary fiainana ka ao aminy no ahatokisasika hitondra sika amin'ny tena lalana marina tokoa. Mety misy fanarasiana sy fanaizena na de hatramin'ny etraketraka aza nefa ireny aoka sy averin-dalana sika fa hifikitra amin'ny Kristy sika mba hahatonga sika anana ny fony Jesosy ka zary Kristy mpiarabelona amin'olona ka izay indrindra ny tanjon'izao synode izao ahatonga sika eo ve missionnaire ny tanora fantasika ny vokatry izao krizy atresika izao ny vokadrasiny akoatra ny hoavy efa maizina araka voalazasika teo de manjaka ny etraketraka eo anivon'ny fiarahamonitsika eo anivon'ny fianakaviasika eo amin'ny toeram-piasana ary hatramin'ny tontolo iainana aza dia potika noho ny izay sy fahafantarasika ny tena lalakombana izay ka mifanapotika isika noho ny fampanjakana ny fitiavatena sy ny fanilikiliana fantatsasika koa fa araky ny averimberisika matetika anio no avy fa sy rampiso lova inona tokoa no apetrasika mitaranaka raha izao no mitoy noho izany indrindra sy misy lova intsony no avysika raha izao no mitoy satria famonoa tena no ataosika amin'ny sy fanazana ny tontolo iainana maty ny taranaka araky ny voalaza hoe izay mandoro mamotro ala dia sy hoe mandora misinany fosiny fa mamony tarana koa isika fa izay mamboly kakazo kosa dia mamboly fanatenahana manome aina mizara aina ka mankatony tenin'ny Kristy hoe mankanesa ty amiko ianareo izay manana mitondra enta mavisatra sy vesaram-pizaliana fanamevana anareo aho. Ry kristianina hava mitaky falemety fanahy tokoa ny fony Jesosy mevana tokoa ny fiainansika raha manahaka ny Kristy malemy fanahy isika amin'ny fiainansika andavanandro
amin'izay sy misy isony ireny korontana serisetra setraketraka eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainansika ireny, fa ao anatin'ny fiadanana no iainansika ary fiadanana sy araky ny fanomezan'izao tontolo izao, satria ny fandriam-pahaleman'izao tontolo izao dia matetika filaminana vokatry ny herisetra famoretana. Ahita fiadanana tokoa isika raha voaza sika ny tontolo manodidina ansika, ka amin'izay Kristy mpiarabelona amin'olona tokoa isika, tahaka ny ampianarin'ny Masindahy Paoly amintsika hoe ary raha ny fanahiny izay manangana an' Jesosy velona no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy koa no amelona ny vatanareo mety maty no ny fanahiny izay mitoetra ao aminareo. Zany ny vaovao mafaly amin'izao lahady 14 amby izao ry kristianina havana, feno ny fanan'Andriamanitra isika, ka izany fanahy nananganana an' Jesosy velona izany no mitoetra ao amintsika, sy fanahy n'izao tontolo izao, sy fanahy ara-nofo, satria raha ny nofo no manjaka dia ny lainga, ny ady, ny fitapitaka, ny risoriso, ny vetaveta, ny korontana sy ny sisa no hita. Sy ireny no manjaka raha i Kristy no avelasika manjaka ao am-posika ao. Raha esorina ao amintsika ny akomborema rehetrarehetra, raha ny fanahy ny Kristy no avelasika manjaka ao amintsika, dia zary malemy fanahy sy manetry tena ao am-posika. Araka izany ary ny kristianina havana dia programa lehibe no atolotry ny eglizy amintsika amin'izao alahady 14 amin'izao, ary izay ny voalazan'ny Masindahy Paoly hitoetra ao anatsika ao Kristy, ka zary fiadanana ny fiainansika, io no risika menakavy ao amintsika ao, fa sy ny fahendren'izao tontolo izao no hitarika asika, ka enganen'ny fanahiny Kristy no amelona asika. Mila vavaka mba ho tanteraka izany ry kristianina havana, enganeny vavaka Jesosy ho vavaka asika menakavy. Misaotra anao ao raiko nanafina an'izany rehetra izany ho an'ny manan-kendry, fa nanambara izany ho an'ny sopo, ka ampianaro ry izahay ry Jesosy, engane izahay anaka anao ry Jesosy, anana an'izay sopo izay, engane ianao tonga eto anivonay, ka ianao izay nilaza hoe mankanesa ty amiko izay manainta mavesatra, inty izahay Jesosy, maro ny vesatra eo amin'ny fiainanay fandindra ho anay tanora, engane izahay mba ho tena misionera tokoa, engane izao fiomananay ny GMJ any sambava zao, anampy anay, anana an'izay alemem-panay, anana an'izay sopo izay, ka atonga anay koa ho misionera ny tanora manodidina anay. Ampianaro zahay, anana ny fahalemem-panay, anana fo feno fitiavana sy fanetetena, ka ho lavitra amin'ny fonayany ny fahendren'izao tontolo izao, ka sy fanilikilika izahay, fa ny fanahinao kosa no anjaka ao aminay, ka zary tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria reninao izahay, ka vonona nasoa ny hafa hikasaka ny soa iombonana, ampanjaka sy anaza mandrakariva ny fananana iombonana, ka hikasaka izay anasoa ireo manodidina anay fandrindra, ireo sahirana ao anatin'ny fifarombonana solidarité araky ny ampianarana anay ao amin'ny fotom-pampianarana sosialin'ny eglizy. Misaotra anao tokoa izahay ry Jesosy zokinay, nampafantarinao anay izany lalakombana izany, ary sy iza no lalana fa ianao, ka toano amin'ny fahasoavanao izahay. Fantatrao fa osa sy malemy izahay, fandrindra izahay tanora, ka mora voasariky ny rendrarendra n'izao tontolo izao. Ampianaro izahay mba ho be fitiavana tokoa, anana fahalemem-panahy sy fanetretena, ay ampanjaka ny marina, ka ahita fa mora entina ny jioganao dia ny didi-pitiavanao, ka omevana aminay tokoa ny manaradianao. Masiny Maria reny matoky ny vavakao izahay, ka andresy amin'ny ady atrehana. Masinday Josefo mivavah ho an'ny fianakaviana eglizy kely, mba hanana fanetretena, ka ho vonina foy ho an'ny Jesosy atakanao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy roa tsika sandry vaky,
siasantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoatsika sandrovaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.